Rasy Rakoto. Kola FM nanolotra ho anao Vatsoa Mystère tantara mitoy nosoratany Tokosirara Rabemanantsoa na Itokina novelomin'ny tapapiroana Christophe Rabearmanana niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa ny Ravo Priscilla nandray feo afatra andrenarivo nandrindra lafin'ny teknika Dida Montero tompona andraikitra sy mpanatotosy tapapiroana afatra avy amin'ny brigade anti-piratage eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mampigatra enim-bolana hatramin'ny 2 taona ny fivarotana sy fanjifanakapila mangirana osoka ny fanaovana dika mitovy sy fivarotana boky tsy nahazahoana lalana ny fampidirana ira sy oronan-tsary ny amoron-dalana aoka izay ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny sanganasa voaro filan-kevitra 033 64 951 47 raha pitsony izany fa raha fahelany dia efa afaka mivoaka ny hôpitaly amin'izay mami ie efa lazain'ny dokotera tamiko teo koa izany ka za raha teo fa leo matory eo ambonin'ity fandrinan'ny hôpitaly ity ka fa efa lasanody nga tsoarana teo ie mbola natory mami ny lasa izy misy asa tsy maintsy hoenjehana no mantsy izay koa tsy sanamoanao ko ay sambatra manana anareo zavikelika misaotra tokoa retsy misaotra fa tsara karakara mami dia ataovy tonga ny amtsoarana zokondre ihany retsy mifisaorako a misaotra betsaka hoe navoy fotoana sy arena mami koa zany raha aman-drenina nabe sy ny taiza sady be ronono toa amin'ny mami kosa ve moa no hojerijerena fotsiny eo sady aleo mami mihitsy misaotra azy mivatana ka ataovy tonga ny amin'ny fotsiny re zay eny ary misy olona mandondony izany oe eny tokoa andraso hoe Hermanina mandrosoa manao kiba tsara fa misaotra lesy a Hermanina zavikely marina avy mihitsy aloha fianiko ka eo ary andray ay ary velombelony ringy raha ny fahitako amin'ny mami izany na izao fa tongavanao mamangy aty izao kosa aza ve dia tsy havelom-bola kosa mami io tokoa ange ka tsy nitsahatra nanontany hatry ny maraina hoe fa aiza ihany ho ny elahy tena miala tsiny tokoa rery mami raha zao vao tafandalo tena naharitra tsy araky ny everana azy mantsy le asa tamin'ny Fort Dauphin na metraka ny entako fotsiny zao no nandalovako tany an-trano dia io zanaka ty io tsy maninona re zany rehefa tonga ty fotsiny ianao dia izay ny zava-dehibe ianao azy zany vao nidiadona teto andrenivohitra dia avy dia namatana taty fa tsy mba nanana fotoana nakanaina akory ka efa tsy androko angetsinna izay ahitana le mami malalako sotranaka fa zao saika tsy hitako tonga ty efitrano misy amin'ny mami ity zany Hermanina koa nge zany tsy mba niantso hoe efa tonga tao amin'ny hôpitaly efa mba mivoaka kely ohatra efa lasa re zany za azy efa hitako ka manahoana tokoa aloha ny fahasalamany mami efa mahina-kanina tsara hoe nisy voandalana ny etoko mantsy atoko andraso kelikely ihany izy ity fa reo aloha ny voatondrako efa tsy dia maninona tsony aho akorika hoay misaotra betsaka ry Hermanina ary voankazo maro samihafa mihitsy izy zany misy pokanelina amin'le ankafiziny mami mihitsy ao dia inona teo tokoa moa ny anaran'ity voankazo boribory mavomavo ity somary kivikivy izay izy ity raha tsy diso ay zany ay ve mokotry reny misaotra tamin'ny voandalany aleo tokoa aloha tonga dia sasana dia atao eto amin'ity baolina ity angatadalana kely angamba alory mami andamindamy masena diony any an-trano aloha hitsenana fidimy mami fandrera tena loatra indray ve kindria maninona raha mba apetraka amin'ny sandirinina momba n'izany
tsy mety kosa ary mami a efa izy foana ange no misahirana nikarakara an'ireo zanakay ireo rehefa ty amin'ny hopitaly ahy e ka izany ange no asandry Miriam reraka ianao eny e sy teo re izay andamina anazy a izay aloha fa lasa rerymanina atsoy foana izay menadara misy manahirana aza miasa saina loatra rehefa ataoko izay ampilamina eto e eny ary e fa misy ina ho ahy ety amiko no dia atao mami tsara dinika toy io zao rery manina misy resaka manokana tiako atao aminao momba ninona zany ry mami zao e manandanja-be le resaka ho ataoko eto ary ekinany amin'izy mianadahareta-po aminao sy ny zanany zany ka raha azo atao dia resy feo zay zavatra rehetra ho lazaiko aminao eto mba tsisy ho adinonao mba resakinina loatra ary zany mba mampitaintaina kory mami tonika andraso ara aloha avoakako vetivety ny smartphone ko e zay afaka miteny amin'izay mami ay ka izao ary misy ary mpianaka vitsika izay ho tiako akinina aminao ny fitandrovana azy ary mpianaka vitsika bisou de famille ve no tia mami olazaina sa ino aza dehibe any eo rery manina matotra be ange miresaka aminao azafady ary fa inona zany zavatra zany ry mami andraso ange azehoko anao le izy tsy mbola nesoriko de ty amboziko mihitsy le izy ty hoay ay ve ty rojo misy karazana famantaran'ora taloha be ty efa ela ihany saika anytany tantaran'izy ty ay neny mami no lasa loha ary androany ny fotoana halalano amin'ny tantara tsy famantaranandro velively iny fa endriny velany fotsiny zavatra hafa no ao anatiny io ary io ny tena zava-dehibe fa inona ny ao anatiny io ry mami sokafy ao hoay to karazana vatosoa boribory fisapisaka no ato ary ohatrany mamoaka hazavana nge izy zany sa diso ny fijeriko mamoaka hazavana tokoa anisan'ny teboka ray manamafy ny fihevitro momba anao zany teboka manamafy ny fihevitro momba ahoana moa zany ry mami hoe ianao no tokony anakinako azy voatendry hitazona azy moa zany raha ny marimarina kokoa raha olo-kafa mantsy no nampijereko an'iny dia vatotsotra tsy misy lokony sady tsy mamoaka hazavana no hitany fa vatosoa mampaninina tokoa moa zany izy ty inona no asany dia taizany ny aviny andraso raha zavako hatrany am-boalohany mihitsy fa efa tsy maninona tsony tokoa ve aloha mami alohan'izany rehetrarehetra zany ka sao dia eraka amin'ny firesahana lava be eto ndraiko tsy maninona ka moa androany koa aza angamba no fotoana voatondra ny mezoko anao an'izy ty zay sisany adidy tsy mbola vitako aza manao an'izay ampatahotra kosa mory mami tsy misy tokony ampatahotra resy zany andraso aloha hanamboatra kely ny toerako fotsiny dia atomboko amin'izay mifanazavana zay ka tantarao amin'izay ary fa miaino zao ary raha ny fivin'io vatosio aloha dia tsy fantatra mazava fa raha natongavany tato amin'ny fianakaviantsika dia toy izao mpanao gazety no asan'le rain'le renibeko Edoara no anarany nanao fikarohana tao anatina ala ray izy tsy lavitra ny tanàna ny alin'ny 7 jolay 2024 fa nisy inona hono tao anatin'io aly io ry mami raha araky ny soratany tao amin'ilay lahatsoratra an-gazety navoakan'ny apitsiny io dia toa hoe nisy an'izany zava-manidina tsy fatapiheviany izany ho ny lasaka tao amin'io aly io raha araky ny voalaza n'ireo nanatry maso mantsy dia hoe nisy zavatra boribory namirapiratra izay le izy
dadabe Edoara no mpanao gazety tonga voalohany indrindra tao tamin'izany. Zava-manidina tsy fantapiaviana. Ovnivy tiany mamiolona zaina sa inona izay azo alavana amin'ny hoe objet volant non identifié. Raha izay angano malaza azy nalaza be mihitsy tamin'izany fotoan'izany fa zava-mananaina avy any amin'ny planeta hafa no nitondra io zava-manidina io nilatsaka tao anatin'io aly io. Ka inona raha hono nentina namporofona an'izany ka? Nahitana dian-javatra nipetraka tokoa tao anatin'ilay ala ary tsy hay hoe dianinona satria na ilay zavatra aza tsy hita hoe lasa iza. Rehefa niodikodina faraparany tao izy alohan'ny odiana, rehefa nahatonga ny sary rehetra nylaina sy ny fijoroan'ny vavolombelon'ireo olona manodidina dia teo no nahitana an'ilay vatosoa somary tako ny ravina maina. Niondrika izy nandray azy ary nahavariana nefa dia ity. Inona ry mami? Voan'ny raisiny ilay vatosoa dia namirapiratra toy ny ampola. Dia nentina naraka azy zany ilay izy. Mazava ho azy ary tsy naseho any an'izaniza fa nataony tsara hafina, tsy nitonontonony tao amin'ny lahatsoratra kory ary ny fisiany. Saika ho tefeny ho atao vato rojo fiambozonana izy ity. Ay, tsy nety notefena mihitsy ilay izy. Ilay fitaovana fanefena indray aza ny simba. Efa nanaovany fikarohana manokana ihany koa fa tsy nahita mbokany. Fa mba karazana vato sotohinina loatra ary zany izy iny e. Tsy hay mazava ry Hermanina, fa ny azo antoka fotsiny dia ny hoe tsy avy eto amin'ny planeta honenantsika no neviny. Izany hoe avy tany amin'ny planeta hafa. Raha izay ny malaza azy. Ny farany nataony tao anatin'ity karazana famantaranandro taloha ity ilay izy ary nanomboka teo dia tsy nosarahany teny amin'ny tsony. No heverina sy zavatra misarika vitana mantsy ilay izy porte bonheur hoy isika. Ny androny 20 febroary 2024 izany hoe 7 volana taoriana nahitana ilay vato no nitrangan'ny zava-doza tsy napoizina. Fa nisy inona ry mami? Nandeha fiarahamonjy fialan-tsasatra tany amorontsiraka telo mianaka no niaran'ny doza teny an-dalana. Izany hoe Edoara, Sionjavadiny ary Isabelle zanany vavitokana. Ary namoiny ainy vokatry io lozam-pifamoivoizana io ilay vadiny sy ilay zanany vavy vao 12 taona monja. Izy kosa raha ny fitantarany dia toy ny hoe voaron'ilay hazavana avy tamin'ilay vatosoa dia mba velonaina ihany na dia nahazo takaitra aza kanefa dia izy no teo amin'ny familiana. Maty vokatry io loza io ny vady aman-janany. Tsy azoko ry mami fa maty tamin'io ahoana moa tsy Isabelle moa no anaran'ilay renibe amin'ny mami. Sa niverina nanambady indray Edoara rain'ilay renibe anao dia nataony Isabelle ihany avy eo ny anaran'ilay zaza. Tsy niverina nanambady izany izy ka sady izy koa ange tsy afaka niteraka tsony no ilay fandidiana tsy maintsy natao taminy tao aorianan'ilay lozam-pifamoivoizana ka tsy nahafahana nanome taranaka tsony. Tena vao maika maizina amiko ka tsy taranak'io Edoara io mivantana ange zany tsika fa avy tamin'ny zanaka natsangana ohatra. Avy tamin'io zanany vavitokana io daholo sikireo ka ineny be onja no niteraka ny dada sy ireo reta-po aminy dia dada indray aniteraka. Inona daholo ary zany lasainy mami izany sao kosa aza dia tsy ao tsara izy io ka. Aza vao tsara fa tsy mahazava amiko ange izy zany mba marina moa. Teo ny tena netombohan'ny tantara satria izao rehefa nandinika ilay vatosoa izy nandritra ny fotoana nitsaboana azy tany amin'ny hopitaly dia nalahelo sy kivy tezitra ihany koa satria tsy nahazo sy tsy nahasaka n'ilay loza koa ilay vatosoa no heverino porte bonheur saika ho ariany sy ho potipotehiny mihitsy aza. Ka izy kosa ange zany nitoko tamin'ny zavatra fa tsy tamin'Andriamanitra ka na nitoko tamin'Andriamanitra araka ny voalazanao azy izy dia tsy nahasakana n'iny fandarana iny tsy ho tanteraka mihitsy zany satria samy ho faty daholo ny olombelona rehetra fa ny andro sy ny fomba fahatesany fotsiny samy hafa.
ka inona amin'izay anefa le tena tiany mami atongavana amin'le hoe keo vao tena nanomboka ny tantara mbola tsy azoko mantsy. teo ampamangina amin'ny fasanizy mianaka indrindra izy no nitamberina tao an-tsainy avokoa ireo fotoana sy fahatserovana maminy arahany tamin'ireo vady aman-janany ary nanamelo tena mafy ny hevitra mantsy izy fa no izy no nahafaty ireo vady aman-janany satria izy no nitazona amin'ny familiana sady nitomany izy no namiana an'ilay vatosoa teo an-tratrany tamin'izay indrindra nefa no namoaka hazavana mamono maso be ilay vatosoa zembo noho izany izy ka tsy tsaroany intsony izay zavanitranga avy eo rehefa nanokatra amin'ny masony izy dia akory ny fahatairany rehefa nanamarika fa hay tao amin'ny efitrano fandriana izy mivady ary mbola natoro teo anilan'ilay vadiny. Tsy azoko fa le vadiny iza le efa maty ve? Izy ionja vadiny re fa inona daholo ary zany tantarainao zany ry mamia za nge tsy zaza ntsony ka hoe hitantaranao angano hoe tsy angano velively zany ry Hermanina ary io vatosoa asehoko anao io ny pirofo zao no izy ry Hermanina. Aie hitako very be mantsy ianao tena mivadika hatramin'ny atodohako mihitsy mandinika an'izany zavatra lazainao zany ka raha ny tena marina dia ahoana dia niverina tany amin'ilay andro nitrangan'ny loza Edoara satria rehefa nijereny ny findainy dia ny daty ny talata 2 febroary 2024 no nanaitra amin'ny masony zany no heverino no fotsiny ihany ilay nahafatezan'ireo vady aman-janany gaga nefa izy fa mitovy tsy misy valaka tamin'ny ainany nandritra n'iny andro iny ny ainany hoe anomana ny dia amin'ilay fialan-tsasatra sy ny sisa na ireo zavatra nolazainy onjavady na ny pitsopitso mifaran'izay kely indrindra aza dia efa fata-mielo daholo satria efa ny ainany teo vao resy lahatra izy fa manana hery miafina ilay vatosoa mistery hery miafina ahafahana miverina any amin'ny lasa na gaga koa dia rehefa nijereny ilay vatosoa dia to tsy dia mazava be toy ny teo aloha ntsony izany hoe ny enany hazavan'ilay vatosoa. enja zany marina resy lahatra ihany koa izy fa vitana ho azy ny nahafahany miverina tamin'io andro io ary mety afaka manakana ilay loza tsy hitranga izy afaka manavitra ireo vady aman-janany tsy ho faty amin'ilay lozam-pifamoivoizana na emotra noho izany ny andro tokony nandehanandry zareo ka tsy andro-trio izy ireo no nandeha namonjy an'ilay fialan-tsasatra fa afaka andro vitsivitsy dia nizotra tsy nisy olana ny dia andro zareo. enja zany marina raha azoko tsara nge zany dia ahafahana miverina any amin'ny lasa io vatosoa io ahafahana miverina any amin'ny andro ray voafaritra izay indrindra ka inona ro mamino ifandraisan'izany rehetrarehetra zany amin'le hoe iankina ny ain'ireo raitapo amiko sy ireo zana le resantsika teo eo indrindra isika izao satria nanomboka tamin'ny fotoana nanavotan'ireo vady aman-janany dia nanjary nahita karazana tandindona mainty lava be mampatahotra izy manana rantsana maro toy ny alina izy ary izy fahafatesana mahatsiravina hitranga matoa izy mampiseho an'ireo rantsana maro be ireo izy ireny ihany nefa no afaka mahita io zavatra io. tandindona mainty biby ve zany sa inona angatra sa asan'ny demony sa raha fahafatesana tsy voafaritra mazava aloha fa ianao foana aloha ny fanazavako dia ho azonao an-tsaina miandalana hoe inona ary inona ny tena tanjony sy hoe iza ny lasibatra rehefa miseho izy. Edoara rain'le renibeko riry ihany ho any tena afaka mahita io tandindona mainty be mampatahotra io ary mahagaga dia toy ny hoe matahotra ny hazavana vokarin'io vatosoa io izy zany ve antony ray tsy nahasarahany Edoara ny vato io teny aminy raha ny hevitro manokana mahakasika io tandindona io indray raha izay no tianao fantatra dia hoy aho hoe mety raha fahafatesana io na koa mpiambina fotoana satria raha ny tokony ho izy dia tokony efa maty onjavadiny sy Izabelina zanany mieloelo eny foana io zavatra io noho izany miandrikendro toana aminao azy ireo
mbola tsy voavalino foana nge le fanontaniako ry mami hoe inona ny fandraisan'izany amin'ny ain'ireo raita-po amiko. Lava dia lava tokoa mifampidirana fa izao no tena antony, tsy maintsy hanomezako azy tianao sy tsy maintsy hitazonanao azy rery manina. Araka ny lazaiko anao teo dia tokony tsy ho arontsony sika raha ny fandaharana tena izo ny diniana. Tokony efa nodimandry tamin'ny 2 febroary 2024 ny loharanom-poirantsika, izany hoe Isabelle Renibeko izay niteraka ny raiko. Kanefa no ny hery miafina nananan'ilay vatosoa mystera dia ariany sika, izany hoe olombelona tsy manaraka ny fandaharana efa voapetraka tokony tsy nisy kanefa nisy ihany. Anomalia angamba raha izay no mahalaza azy hafa ihany ny fomba fanazavany mami azy zany kanefa mitombona ihany rehefa tena alalinina fa ny fomba nahatongavan'iny vato iny tany amin'ny mami koa ange zao no mbola tsy nilazay mami tamiko Zany no nitana satria zany voatendry hiaro ireo raita-po amiko sy ny taranak'izy ireo amin'ny sopatra ilay tandindona mainty. Tsy mitsahatra manenjika sy mamono antsika mantsy io zavatra io no isika tokony tsy ho ary. Raha araka izay fanazavana taminao teo ihany fa ity vaty rery ihany no mahasakana ny fikasany. I dadany nanome an'ity azavana mitsolopolopo sisa no hita taratra tamin'ilay vatosoa tamin'izay satria efa lany nanavotan'ireo raita-po tamin'ny heriny. Vao nomeny ny raisiko kosa nefa ilay izy dia niverina nazava be indray, izany hoe niverina tamin'ny lohan'ny ray ny heriny. Indrisy nefa fa ora maromaro tao aorianany na ny lorany an'ity vatosoa no nanaperan'ilay tandindona mainty ny ainy, satria tsy nanana fiarovana tsony izy. Zarery no lalala hoe ilay tandindona mainty no namono azy, fa amin'ireo olon-tsotra tsy afaka nahita azy dia toy ny fahafatesana rehetra ihany no nahafaty azy. Efa niampitapita be ka izany izy iny ary anjarako indray izao no manome azy ianao satria ianao ny voatendry ho mpiambina ny taranak'ireo raita-po aminao tsy ho lany tamingana. Fa tamin'ny fomba hoana tokoa aloha ny nahalala amin'ny mami fa zany voatendry hitazona indray an'ilay vatosoa vao samba mantsy ihany nahita n'iny vatosoa mamoaka hazavana iny raha tsy diso ny fitadidiako Asa raha tsaronao fa natahotra aizana vadiran'ovana ianao tamin'ny fahazazanao, satria nolazainao fa misy biby mainty lava be sady mamoaka feo makadilo sofina mampatahotra anao. Eny tokoa na efa lehibe aza mbola natahotra aizina foana. Tsy ny sainao akory namorona tamin'ireny fa ilay tandindona mainty no nanalokaloka anao, saingy hoe ianao rery no nahita azy. Zasy ianao moa zany raha ny marimarina kokoa Ay ve ka hita amin'ny mami le zavatra nampitahotra tamin'ireny satria io zavatra io ilay zavatra mialoalo amintsika. Teo ny nahalalako sady fa ianao no tokony omeko indray an'ity vatosoa ity rehefa amin'ny andro andaozako ny tany. Fotoana andaozanao ny tany Ka tsy maintsy ho tonga anie zany na ho ela na ho aingany. Za raha teo fiaraha mahita fa efa nahazoazo taona ihany. Fa alohany hamezako anao azy anefa dia mila fantatrao ny fomba fampiasana azy. Hiasa be mantsy izy io. Misy fomba fampiasana azy koa izy iny Ka ianao tsara ary Isy fotoana anafika anao ireo tandindona mainty ireo, anafika anareo inenina metona izy eo anatin'ny andro ray. Anao izay fomba rehetra aminonanareo mihitsy moa zany izay ny tena izy. Amin'ny alalan'ny lozam-pifamoivoizana matetika no anatanterahana izany, satria maty vokatra ny lozam-pifamoivoizana ilay vady aman-janaka Edouard natantany iray. Matetika fa tsy hoe voatery rehefa anafika anareo izy dia mety ho fatiny miaraka amin'ireo vady aman-janaka izy mianadahy raita-po aminao. Fa ianao kosa tsy ho voakitika satria manana ity vatosoa ity ho fiarovana. Ary rehefa manafika io zavatra io dia tsy maintsy mahafaty foana. Ary tsy voasakanao mihitsy fa ny azonao atao sy ny tena asanao dia mameriny ny andro iny inenina misesy. Rehefa miverina amin'io andro fahenina io ianao dia efa tsy hanafikanao tsony izy amin'izay raha tsy afaka mampolo taona indray satria voafetra ny heriny. Ny herin'ilay tandindona mainty io Indrisy anefa fa voafetra amin'izay koa ny herin'ilay vatosoa satria miamiena manaraka an'izay hazavan'ilay vatosoa. Ahafahana miverina
fito moa izany ilay vato amin'ny ankapobeny mety mihoatra arakaraky ny tanjatsainy ilay mitazona azy. ay ve misy an'izany koa mety hoe azo ampiasaina inombalo izany na intsy dia arakaraky ny tanjatsaina hoana moa arakaraky ny alalitsain'ilay olona fa hipito foana aloha hatreto ny reko ary tadio tsara izao teniko izao tsy azo ampiasaina merenana fotoana io fa nipito ny faran'io fa ampiasaina amin'ny rana ny fitazonana n'ilay vato amin'ilay olona voatendry. dia inona izany mety hitranga raha ohatra ka nampiasaiko nanavotana olona le fampitony fa tsy nitehiriziko ka raha ampiasainao ilay fampitony dia tsy manana fiarovana ntsony ianao ka na tsy mampiasa ny tanjany manontolo aza ilay tandindona mainty dia mety hahafaty ianao ora maromaro aoriana izay sady raha ny tokony ho izy koa nge tsy tokony hampiasa azy io ianao ankoatra n'ilay ineniny satria ny fanafiana io zavatra io rery ihany no tokony hampiasaina azy raha tsy izay dia lany fotsiny ny herin'ilay vatosoa dia vaty alohan'ny fotoana ianao. Raha tantera koa izany teniko rehetra izany dia afaka miaina mpilaminana nareo aorianan'izay. Tandremo anefa tsy azo ampiasaina amin'ny filanao faniriana manokana ny herin'ny vatosoa iny fa amin'ny fianakaviantsika ihany. Tsy azonao hanavotana olona ivelan'ny fianakaviantsika olona ivelan'ny fianakaviana hoana moa ry mamia izay reraha amintsika ihany no tokony havotanao amin'iny somenao azy rehefa tonga ny andro tsy maintsy amitsoranao azy. Efa fantatrao raha tao ny fomba lalan'ilay olona tokony omena azy tsy vitany hoe iray raha fa tsy maintsy tafiditra ho isan'ny fianakaviana ara-dalàna koa ilay olona vao mety izany hoe vita soratra namary azy ara-dalàna. Mba be filiriny koa izany ry mamika sady tena sarotra tsapako misofo mihitsy aza lohako mandinika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Sarotra izany ka raha ny tadinao sy narahanao tsara hatrany voalohany ilay fanazavako rehetra teo dia tsy sarotra. Dia amin'ny fomba hoana indray ara no alalako fa tokony homeoko any olona io amin'izay le vatosoka ohatra hoe mami tamin'ny fomba hoana ny nalalany mami fa androany ny fotoana tokony hanomeza mami an'ity vatosoa ity. Ho fantatra ho azy endry ihany re zany rehefa akaiky ny fotoana ary tsy ho lavitra anao ilay olona fa mety eo amin'ny taranako ao ihany. Ny fotoana tokony hanomezako azy an'ilay olona ve? Izay indrindra sy ny fotoana lalanao fa vita ny didinao amin'ny fiahinan'ny taranaka tsy ho lany tamingana ka mila miomana amin'izay koa ianao. Zay finona indray zao ny tiany mamila zaina amin'izany. Afatra avy amin'ny brigade anti-piratage eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mampigatra enim-bolana hatramin'ny 2 taona ny fivarotana sy fanjifanakapila mangirana osoka ny fanaovana dika mitovy sy fivarotana boky tsy nahazahoana lalana ny fampidirana ira sy oronan-tsary ny amoron-dalana aok'izay ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny sanganasa voaro filan-kevitra 033 64 951 47. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Koulou FM, la radio active. Sorery manina efa vita ny aditika mampiahanareo tarana koa vita manaraka izay koa ny adidiko eto tany ka aza malahelo raha lasa satria efa namela mamy sady endrika asambaratra satria manana nareo zavikeliko mazoto mikarakarary tena tia adidinay koa re zany maharay amandriny anao dia aza miteny an'izany ka efa hivoaka ny hôpitaly koa ngetsika raha ampitso zay no ela rery manina
raiso amin'izay ty velaro ny tanan'orona kipy moramora mami dia napetra ny teo ambonin'ny tanako le vatosoa dia iny fa navotsy ny moramora zay hoay ary to lasa nyrehatra na zava-ben'olo le teo ange izy zany e midika izany fa efa nifindra tanteraka aminao ny fiahinan'ny taranaka za kosa mahazo mandre-pe-danana amin'izay rehefa maty aho dia aza mandany andro miverina manavitra akory fa efa tapitra hatreo ny adidiko ireo ratapo aminao tsontsovina aha aza miteny an'izany kosa moro mamia itomany eo ange ahy e zao no afatra rery-manina mahaiza mifankaty sy mifanaraka tranonareo telomena ta mamia mami oay toana kipony masony andraso hoe mbola miaina somatsara ka mety reraka angamba dia azo tory aleoko izy akainy efa ora ray mahery raha teo ny faharetan'ny resakay vao ray tato anatin'ity smartphone ity le vatosoa lasa mamirapiratra be tokoa le izy fa karazana vato inina loatra ary ty aleo atao eto ambosonana amin'izay oay hitsoarany ty miantso ty aleo ary andavarangana reny ho raisina ka mamiko ty mbola matoroka so anaitra azy allo efa manahoana le tsy mami ao efa tsy manina tsonizika nalany sakafo tsara izy hatramina tongavako maly atoandro ary efa afaka mivoaka androany atoandro ny dokotera ay tsara kosa zany dia efa fantatry Miriam ve zany efa fantany ka efa ho avy eo azy izy angorona ny fitaovana tena elotsiny eo mami eo letsy any an-trano hoe zany meona fa tena mbola raikitra be amin'ny asa tinge zay ao fa ilazako izy hoay rinona koa io zavatra maintomainto mijoro atokotanin'ny hopitaly eo io iny le izy fa niisaka marina mafy tsy le tanindindona mainty ty manantony ty tena fambara lozy zao raha araka ny filazan'ny mami fa tsy tongatonga ho azy allo mbola ao ve lazany allo Hermanina mba tapako hery vetivety aloha letsy fa misy zavatra manahirana kely mantsy dia averiko atsy olona rehefa avy eo zay eny ary tsy salasalana fa tena lele izy iny fa tsy mbatika ny savika ny lavarangan'ny hopitaly dia tonga ty ambony riana reto olona moa dia tena tsy misy mahita lizy mihitsy andrekako tena niditra any amin'ny koloara misy an'ny efitrano mami marina le izy andrasa aloha vonjena miaingana ka Hermanina fa misy inona ny tomokoropadropaka be la maika jery amin'ny mami ary Miriam fa misy inona manina izy andrasa aloha jerenany mihitsy izy ka ary mipipika fahafaka honge ny jiro atao amin'ny koloara ato zany so ihany fa atondro ny andro fa raha amin'ny alina angamby eo manondrana ohatran'izao marina mafy raha sa hivezivezy atao amin'ity koloara ity hita eto amin'ny varavaran'ny mami andriamanitra tao amin'ny sefisefy be mami Hermanina mami fa manina ianao mami lozy ty marina sady manendry ny tratra amin'ny mami le zavatra nakenda azy inona re zany ho atao tena manoritsina daholo marina mivatako ray manotoa Hermanina tsy dokotera tena fa inona ary ty mahazo an'lahy mami to tsy mihetsika tsy miange izy zany mami
miala teo ambony marina le izy dia lentika tany anaty karo toren'ny olona mitsoraka any anaty rano ireny. Mamia, mami, mary avy ianao e. Vandravandra be fotsiny marina masony. Dia tena maty mamiry sy mirahalahy. Tsy mampino. Kanefa dia efa androany hoe fotoana ifohan'ny hôpitaly. Ka na izaho koa zangery Miriam mba tsy mino e. Vao avy nanontany an'Hermanina ny fahasalamany mami mihitsy aho dia hoe salama tsara izy. Vetivety eo indray nefa maray antso hoe maty mami. Tena tsy azoko mihitsy ka. Efa izay ny fandaharana ry izy mianadahy. Efa izay no anjarany. Amin'ny fomba ahoana tokoa moa no ilazako aminareo fa le tandindona mainty no nanapitra ny ainy mami. Izay zasy mami ihany mantsy no afaka mahita maso azy. Sady aleo mihitsy aloha amin'izao ka so lazain'izy mianadahy ho lasa adaly eto koa. Dia inona tokoa ny zany no antony nahafaty azy raha ny filazan'ny dokoteraka? Toa hoe fahasemporana noho ny fahateren'ny tratrany tampoka hono e. Fa noho ny fahatratrany tampoka hoana koa ry Hermanina? Ka izay no nahafaty amin'ny mamira ny fandiniana azy e. Fa mbola nao fanamarinana hono izany ry zareo dia ho lazainy amintsika eo ihany ny tena antony tarika ny fahafatesana. Voalevina somatsara iny mami. Naverina ny zotra tamin'ny lohan'ny indray ny fiainana. Aiza moa le vahatsoa teo? Adika. Raha zava-marina zany ireny lazain'ny mami rehetrareny fa tsy rediredy dia afaka miverina ny amin'ny lasa amin'ny alalan'ity vahatsoa ty a. Ary mba aiza tokoa ary izao ianao ry vatosoa e. Le nitolorako ny fitiavako. Ianao ny riko ho hita hay vatosoa hafa indray no hitako. Mety efa nanadino avy izay ianao e. Mety efa le fitaovam-ponao ny fitiavana. Ny amantsy tsapako mbola mivaivaina dia efa ho efa taona aza no nikaroako anao kanefa tsy nahitako vokany. Tena adala mihitsy aty ka. Za zany tokoa le hoe adala ny fo rehefa ty. Oay, raha tsy ho ara ty miantso ty. Le piroanay androany hariva marina. Tena saika adiniko. Efa ela koa ny tsy niarahanay amin'ny raha lany revo izay ka. Dia ahoana marina elatira zandry? Tsy azoko. Inona ny tena tia lahatongavany? Zany koa ve dia tsy azo ny lahy e. Sa ve lahaty dia hijanona ho tokantena mandrakizay e. Hatreto mantsy a, to tsy hitako izay fiarahana matotra. Ay ve zany e. Tsy zany letsy fa tsy nety adiniko mihitsy vatosoa. Vatosoa? Dia na misakaiza amina sipa hafa aza dia ohatry ny endrony foana no mba nataotsaiko dia tsy misy fiarahana vaniny e. Vatosoa? Ay, le hoe niona tamin'ny latany vatomandry ve zany e? Eny letsy a. Ay ve mbola noho iny sipa iny ihany e. Maninona nefa raha mitady hafa amin'izay fa izy aza ve izay tsy efa manambady efa niteraka e. Tsy efa tamin'ny oviana moa lisa no nifankahita farany. Tsy efa amataonany izay. Efa taona angamba. Aza moa zany izy ko. Tsy fantatro tsony letsy a. Ohatry ny hoe
lasa ny amin'ny foana ny eritreritro fa tsy fantatro hoe maninona to mbola velom-panantenana izany aho hoe hifankahity izay any aoriana any. Nareo marina ve zany tsy mba nyfanakalo numéro mihitsy na toy izany sa ve analazy fotsiny no tena tao an-tsainy lahy ko maninona nefa no nitady aza indray lahy teoriana ka tsy haiko letsy asa mety ho izay tokoa angamba. Zako moa tsy nampilaza tamin'ny fandehanako gaga nefa fa toa tsy nety niala tato an-tsaiko izany le endriny indrindra fa le fihetsiny manifika n'le volony tafiditra ao am-bavany iny rehefa tsofin'ny rivotra. Tsy nety adiniko ihany koa le alina voalohany ny fampizarana teo avao tonga saina fa ay tia zaka tena tia azy ihany fa mitaka ny foko fotsiny. Niezaka nitady azy ihany tateo aoriana saingindrisy efa mifindra toeram-ponenana noho ny asan'le ray nondro zareo hoy le mpifanila vodirindrina taminy. Elahy mihitsy ka izany mampimeko saika olona lovon'ny lahy fotsiny izany le zanak'olona ka tsy mbola nieritreritra ny anambady izany mihitsy angeletsy aho tamin'ireny ary izy mety hoe tena tian'lahy ihany ve? Tena tia izy raha ny fomba firesan'ny tamiko sy ny fihetsin'ny tamiko ary indoko fa tena vokatro ny fony fa tsy tonony aho naniry mafy ny ampiona tamin'ireo ray aman-dreniny azy izy fa izany nandalo. Efa tsy anjara lesy ny anlisan'izany raha izany na ny fihetsem-pony lahy taminy azy izany mbola sadasadako tsy tapa-kevitra dia zao elahy vao manetsetra. Eny ezaky ny amalina ny aminay amin'izay tokoa angamba satria matoa tsy tanteraka ohatr'izay dia mety efa tsy anjara araka ny voalazana izay angeo ahy ny taona koa mandroso ihany izany eo ihany fa ahoana ihany tokoa ny poroan'lahy ty amin'ny pasika tena mbola tsy haiko loatra eto fa manana proposition angala raha tsy miasa lahy amin'io dia maninona mora mba any an-trano indray tika ny manao fety miara misakafo ohatra ny alatsinainy pasika atoandro mitapakandro ariva ohatra mandeha mitsangatsanganytsika. Hevitra mety tokoa amin'izay koa mba miala voly mampifaly ny ankizy dia efa niresahany lahy koa izany Miriam mivady. Ho avy koa izy telo mianaka amin'io andro io raha tsy misy fiovana. Ao fa ezako no tonga maraina indray tia ny andro zarery no atao trano tena mila mihevy tena marina araka ny teniny tsy hoarana angambo za ty ka mila mitady izay ho vadiko amin'izay tena tsy vitako tsony le hipetra drery lava tahaka amin'izao ka ary aloha amin'izay aloha hiarina eto dia iomana ka Andriamanitro ary ino zavatra maintimainty be lavalava mipetraka eo amin'ny plafond io le tandindona mainty tena le tandindona mainty mihetsiketsika marikoriko reto ratsambatany toy ny ala ary misy lohany ihany ka ty zavatra ty fa tsy misy endriny fotsiny iny fa nilentika any anaty plafond miala tonitsy teo sofa lasa dia mety ho fambara-loza araka ilay nylazay mami tamiko tokoa ve zao no antonynisy eo ny tamiko toy iny mila miomana tsara zany la rery-manina ary somary taraikiraiky ange zandry zany androany arabaina aloha natratra ny ty andro an'io ty tsika rehetra letsy tsy zany letsy fa mitohana be ny teny an-dalana zany
niezaka ny sisika ihany fa tsy tafy raha tsy mitondra moto angamba mety mba nifindra telefirika ihany eny rehefa tonga fotsiny aloha elahy dia izay ny tena zava-dehibe ka tonga dia mivoary eny atokotany fa efa ao anatiny eo daholo ny ankizy sady mila fanampiana kory Miriam mifikarakaraana an'ilay vorotsiloha zao ay ndrasara aloha apakako toerana tsara ty motoako ty dia ty hoe lesy mba raisiko ela azafady inona daholo ny atao anatiny ty zava-pisotro sy gote ho an'ny ankizy no ao ay oay tsy Miriam ve zany mikikika zany eno eo hoe jerena malaky fa nisy ina nytaony kikika be ndry Hermanina bonjour aloha tetika anty alesy ny tanako indray ny lasa fanampin'ilay hena tatoko ay marina tena nandeha raha be tokoa ajanono mihitsy aloha dia mandehana karakara io tanandry io ka mana raha aty fa aty misy paradra dia eo no izanay azy aloha io are zany no ahalalako hoe iza mireto zanaky ny raitapohaniko reto no omena n'le vatosoa rehefa tonga ny fotoany sa mety tsy amiko zareo kosa ngamba fa any amin'ny zanany ihany satria nenonami zao zazavy kely no omeny azy fa tsy ny zanany mampivadika atodoko izy zanika Hermanina ay le lahy ihany ka hono dia manototra mihitsy zao olona an'izao no tena lasa morona be saly aloha ela ty tsy misy inona ka misy zavatra nanafara mamia zay fotsiny sendra tsaroko letsy ay ve fa momba ninona leto zany somary sarotsarotra azavaina le izy fa amin'ny manaraka ngamba lazaiko alay ihany oandray tena vary nresaka te marintsika nefa ay mihitsana avy ny ambony azy lehibe lingolingolary andraso hoe ny elahy reo fa zaza mahatitra be lingoling za le tsy ndeha hamonjy toalety aloha ilisany angefa tenenina foana tsy ho be lingoling kanefa mbola manao ihany eo vo be ranomaso eo ao tsara ve zany zany tohatra mivarimbariny zany foana manko tsara ka ka andao amin'izay ary efa tafomana daholo mantsy eo ny ankizy engany le tsy mba tsy hitohana be fotsiny ny fifamovosana fa raha zany dia hoalinandro anytsika alina aza ve moa dia ampanina loatra eny mety foana fa ny fotsiny zao dia hoe hotafiditra ao anaty fiara daholo ve tsika mianakavy kely miaraka amin'reto fitaovany reto fa firy marina moa zany tsika reto zay mivady sy ny zanaka telo mianada dia Miriam mivady sy izy mianada zanany folo zany miampy an'lahy leo ary any dia motora izany dia any amin'le toerana fitsangatsanganantsika miona ay mety leto zany eny ary tsy ataoko eo masony tsoarana fa manahy mafy mihitsy io hoe hipotra amomanay tokoa ve le zavatra ny sa ahoana dia impiry ahita sivy mianaka ho faty zany any io matahotra mafy azy zany ka nefa inona moa zany tokony hampatahotra mamerina nyty andro ty amin'ny laoniny fotsiny zany no anjara fa hipotra eo tokoa le izy androany dia zay tsy hay mantsehitra anketo andrekakeo fa tsy le izy ve io na teo ambony fiara io
tongavany tio e ary aiza zareo zany tsy tombo tasantsy otry ary teatro letna madinky misy zavatra roitiny ao ambadika eo fil sa ino rose ty marina foale santsika io kendrelona zavatra teo maty tsy misy niangana tsony may eo daholy sivy mianaka rose ty marina sarery zany sisa taranaka dada singe mbola velona oa evato so saika diniko atao rehefa piasaiky tokono aiza ry azy zany to eto ampandrina tsy nofo kosa reny ny ainako reny ka tena izy fa mifiry tokoa moa zao e am'dimy ora maraina andraso marina hoe lasa iza moa smartphone-nako teo io tokoa alatsinainy mipasika androany alatsinainy mipasika taona 2017 zany hoe niverina tamin'ny laoniny zany le androandroany mbola tsy maty koa izy sivy mianadamianaka aleo hiarina te iomana ka tena varenisaka teo marintsika nefa ay mitsana aveny ambony azo le labe linglingilary andraso hoe reo lesy efa zaza maditra azy zay fa ndeho any amin'ny toalety aloha lisina ingefa tenenina foana tsy be lingiling kanefa mbola manao ihany eo vo be ranomasy eo tena miverina tsy nisy nanalana le andro alatsina paka na nyresaka na ny fihetsika izay olona rehetra niona tamiko dia tsy nisy niovana ny kely azy efa fantatro miro daholo tena mahavariana ao tsara ve zandry zany e tohatra ny varimbarina zany foana manko tsara ka andao amin'izay ary tsy efa tafahoana daholo ve zany ny ankizy engany e fotsiny mba tsy hitohana hoe fifamoivozana na zany mantsy dia hoalantsika ohatra dia tena zany mihitsy ny saika olo azaiko teo hainy an'lany tonga aloha sao dia mba mahay mamaky an'izay nyeritreritsy milona zay laty mieritreritra ny rahalahako ihanyka vazivazy lety zany ay fa manina tokoa raha mijarona ato an-trano ihany tsika e ato ihany no manao fety indraindray mantsy alina be anyko sy mety kosa zany letsy a nyakiza nge fa faly ary hoe andehandeha tsika e amin'ny fomba ahoana indray nitenenana amin'zareo hoe tsy handeha indray tsika sady tsy alahy ihany moa teo no milaza fa tokony handeha amin'izay tsika fa efa vonona ny ankizy marina tokoa aloha zany ary ahoana indray ary ohatra raha ohatra hoe toerakafa no andehanantsika raha saika hianavaratra tsika dia eo mba hianatsio rehefa tonga antsika hazavaiko tsara n'lany antony
fa misinina mihitsy le ty e tena tsy azoko ka tena hoana no hoe rehefa tonga any zay voazavainy lamiko ny antony tsy misinina letsy fa ohatrany misy zavatra manindro mandry aho fotsiny rehefa tonga any azavaiko am'lahy eny ary ny aiko fotsiny zao dia hoe tsy ho tafiditra ao anaty fiara daholo tsika sivy mianaka ve fa andeha moto ary tamin'ny fomba hoana koa ny nahalalany lafa zay no lazaiko hoe sa efa lasa mpaminany mihitsy ela ty mba nitsatotsatoka fotsiny vetsy nanakio toerana hitsangatsanganana ihany raha tsy homarana asa inona indray angany hitranga eto savary afatoza amin'izay zany lozy tia marina fa tsy le tantintona mainty indray ve io fotra voamiarabe io dia hito fa nysavika tamoka amin'ny ray mizotra makaty ino dia ataony vakimo marina nkodiara leka aminao vilivileran'ny arabe mafy raha tsy mifatratra eo amin'ny tsoarana mihitsy izy zany raha zao no mitonga lozy tia marina tena lozy mitsindry mivadany leka amin'ny ao le starex sady fitaovana vita olika ny tateriny reny mivoaka miparitaka eran'ny arabe reny dia maty ao daholo indray zany isivy manaka tsy dijery aoaka eo averina amin'ny laony malaky fotsiny ty andro ty aza miala tokakely aloha ho antsika jiaby dia nojikiny andavanandronao hiatrehana ny tsy ampozina na mifatam-panjiro na ihany koa mba tia ampiropiropy sy amatsy mivarotra amin'izao vanim-potoana izao ianao koa mety manana mofo tianana trano tany fiara moto tukutuky na inona ho an'ny ankonany na ho an'ny asa sy ny fanitarany izany antsony 03203 555 44 na ny 03350 555 44 na ny 03414 555 44 accès banque tsotra ery milay be enao inona tsy ambaratera vao maraina dia tsy misaraka amin'ny siptadon ny dentifrisiny misy fluors vitamine mahasalamany nify siptadon sady manitra ery ny vavanao siptadon ny brosy nify malefaka nefa mateza tena mety amin'ny nifinao mihitsy siptadon hitako ny mahapotika ny fitsikinao ay brosy nify sy dentifrice siptadon no ampiasainao siptadon dia mitondra ny ferrahany eto mivalamivali-polo telo-kavaly. Maman Super Chef, bientôt sur votre petit écran. Partenaire Quel Panzaken Fadiouvan. La vie, ça se dévore comme un kiri. Avilas Crew, La passion pour métier. Atmosphérique Event. Enterprise. Metrium. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Koulou FM, la radio active. ary somary taraikiraiky zany a arabaina aloha natratra nyty andro an'io ty e atsika rehetra letsy enjana be ny ambotaka eny rehefa tonga fotsiny aloha dia zany zava-dehibe otry fa manany any avy e lahy zany e tohotry ny araka lahy zany daholo mantsy le teny avoakako ka mianatra mavoaka le talentako vaovao fotsiny fa tsy hoe zany talenta vaovao fa na raha kefa letsy ko raha tsy zazakely ko anaran-kefa ka tonga dia mivoany atokotany ara fa ao anatina daholo ny ankizy sady mila fanampiana akory Miriam amin'ny fikarakarana an'le vorontsiloha zao
raha mafantatra lama tsy fa efa fanotelony amin'izao ty andro ty ny ainako a ary efa vitako tsy enjery daholo tsy resaka azy fiatsika miainga io Miriam voadidiny antsy Antony io enjera avy any ambony hazo sy ny sisa oay tokoa Miriam tandremo fa zay ary amin'ny manaraka angamba dia fasako mesazy meloa mihitsy izy hoe aza mandray antsy mihitsika avy mihitsy aloha manaraha ty fa ty misy paradra dia inona indray re izany hevitra le tana Miriam voadidiny antsy iny to asoroana ihany Antony koa azo ampitandremo mameloa ihany mba tsy hilingelingy fa ty fahafatesana mahatsiravina mety isy fanafany ihany saly ranga hiterena hijanona tao trano-tsotro zao reto aty ve isy ninina afaka andratran'le zavatra iny anay intsony inona tsara hoe ly ty zany lazainy lahy zany zany aleotsika mijanona atao trano ihany anio ariva raha tsy zany dia loza be ny mety hitranga finona koa ary izany zavatra lazainy Hermanina izany zay fotsiny raha mbola teo velonay nareo dia aza mivoaka ny ivelany ihany mihitsy aloha anio fotsiny tena tsy azoko mihitsy ka efa zany ange ny tao anatin'le fandaharam-potoana hoe hivoaboaka antsika tapakandro ariva ka zay fotsiny sao dia marary azy izy io ry tsy hoarana be tena tsy haiko sady ohatra ny lasa kizitina be zany tsy mbola nahita ny Hermanina ohatran'izao aka so heverina fa lasa dala koa ary za ty misy antony matoa milaza an'izany fa tsy hoe fititihan-drara fotsiny nareo indray aza avy eo ny isotra indray ary ho tanterahana ny sitrapony a fa tsy maintsy azavainy lahanay fotsiny aloha ny anton'izao raha riva tsy mbola misy ninina ny tranga alohatry tsy mila mamerina ty andro ty tsony angamba rehefa avy eo ary tsy ahita faty olona tsony koa mandreraka amin'ny matsy le izy ka tsy hoarana tsy tanylahy hoe hafahafa be ve hoa Hermanina ty hatramin'ny maraina tena misy zavatra mahazo an'le zalahy io mihitsy fa tsy haiko raha tsy mijery ny famantaran'ora ny an-tanany iny veranga dia mivezivezy sy mitsiritsirokeraka ny varavarakely tampotampoka eo indray dia hoe tsy misy mahazo mivoaka ny trano tena mampanahy mihitsy ka nanandrana ny sikotra azy ihany aho teo fa izany io ihany fa tsy mba hen'ny lava eo aza ny fofona fahafy izany entoko fa inona izany andrerikako voantrany daholo ry zareo fa tena misy gazy mifohity zany ay ianareo fa mangiry firy be daholo zany fatako nalohako mavesatra be ay le trano tena mipoaka le trano tsoarana dia mipitika dia tokotany tena fetsy le tandindona ambonika tena natony zay atonga foitina gazy ka voanandrehitra sikary firety vadiny Miriam dia mipoaka ny trano inona dia hoe tany amin'ny toalety azy izy no voka dia maty ao daholo indray ve izany ry zareo tsy dia
ijeran'zy aho koa ka raha tsy nisy ny fiarovan'le vatsoako zany dia mety efa maty tsy nisy ny raisina tokoa. hitako nisy azavanana mirapiratra be mihitsy nandidina talohan'ny poanitrano. ay kay aleo averina amilona ndray ty androandroany ty fa marary zany. nainy mipasika androany fa nefa ny amin'izao zany ny ainako an'ity androandroany ty ary efa intelo sahady zay nampiasako an'le vato. mbola misy ohatran'izany zany vo horeraka le zavatra dia tsy hanafika tsony. tena marina kay le nilazainy mami hoe ninona atao dia tsy maintsy mahita hevitra aminona anay foany le zavatra. Zaho fotsiny no reraka eo fa ny mety angamba dia aleo hiandry an'izay gadonany fotsiny. Somary tarekireky zandry zany sady tosepotra be arabaina aloha natratra nyty androandroany ty misaotra letsy fananenina tokoa aloha ela ty mahanoatra rangano reny avy miazakazaka nanao marathon reny. tena reraka letsy fa nefa ny amin'ity zao no miainako an'ity androandroany ty. manenina ary efa inenina ny nahitako anareo maty tamin'ny fomba mahatsiravina. finina lety zany zavatra tantarainy lahy zany ao tsara ve aloha lahy ty ao tsara mihitsy aka fa andao aloha hiditra ny trano mihitsy dia any azavaiko amin'any zavatra rehetra. misy fifandraisany amin'ny afatry mami talohan'ny nahafatesany le izy. afatry mami talohan'ny nahafatesany? eno tsy ho mihitsy aloha Miriam rinona koa no mampika ny Miriam many an-dakozia any zany andraso hoe jerena zay ndray tiany kokoa no nampilaza azy eo voadidiny antsy ny tanana fa mitandrema. zahako moa na niezaka no tonga aloha aza dia taraiky ihany no ny arerahana. inona amin'izay ary le zavatra ho lazainy lahy aminay dia nahoana no hoe izay menadarery no iresahan'ny lahy an'le izy? satria raha araka ny teniko tamin'ny tsoarana teo dia mifandray amin'ny afatry mami tamiko talohan'ny nahafatesany le izy. ay ve nisy an'izany koa ka tonga lany tsara raha ny sofina fa somary sarotsarotra takarina sy inona ihany mantsy le zavatra ho tantaraiko eto. ka arosoery ny resaka fa efa tena tsindrin-dona be ny any zay eno inona reno anomboako azy aleo tonga dia asehoko anareo menadaty zavatra nomeny ho tasomoko ty vatosoa moa zany raha no marimarina kokoa vatosoa ty eo dia inona hony zany ny tena mampiavaka n'ity vatosoa ty ka? tena miavaka tokoa satria raha tsy nisy an'ity dia tsy nisy akory tsika ireo. aza vao tsara aloha fa tena tsy misy azoko mihitsy ange zany tsy nisy ahoantsika. leo raha lefako mihitsy le horonam-peona niraisako ny resaka sy mami amin'izay koa mba le tena marina tsy nanampiana tsy nanalana no renareo. alefa soara fa mieno zay ka hoana hoana fandinianareo azy tsy afiainiko anareo aloha fa nazaha koa aza tany am-boalohany ny hevitra fa nirediredy mami
voapirofo androany anefa fa tsy niretirety velively izy. Tena tsy hitako izay ambara amin'izany Rerimanina. Tena misavoritaka be ny lohako. Dia raha araka ny fanazavany lahy teo ange izany dia mety tsy misy ahina intsony ny aminay e. Raha ny tokony ho izy satria efa faneniny ilay zavatra ny namono anareo. Ahafahana manao voyage dans le temps ange izany mivadisoa mystère iny raha azoko tsara e. Torinany anaty horonan-tsary ireny. Imbetsaka koa mantsy aho no nahita tranga toy izany tamin'ny alalan'ny ireny hoe andro ray miverimberina. Ka tsy any anatin'ny ray amin'ireny tsika izao fa amin'ny fiainana tena izy ka. Dia inona ary izany ilay zavatra mainty be izay tsy misy afa-tsy lahy ihany no mahita azy ka? Hitsiko kely angamba ilay tian'ny lahy teo e. Tsy izaho rery no mahita azy fa izay voafidy hitazona an'ilay vatosoa ato amin'ny fianakaviantsika. Dia zaza saika anontany anareo hoe nisy nitaraina fa nahita zavatra mainty be marotsaka sady mandady ve ny ray amin'ireo ankizy ireo? To tsisy aloha raha ny amin'ny Maria manokany. Izy mianadamba sary tahotra ihany fa totsym-bola reko nitaraina hoe nahita an'izany mihitsy a. Dia izy raha izany no tokony hampitana an'ity rehefa any andro e. Tsisy anavitra ntsony angamba ny taranaka any aoriana any ka. Ka mila manambady izany se dia miteraka raha izany e. Mety avy amin'ny taranaka se izany ilay voatendry hitazona azy. Dia ao amin'ny taranako izany no isy an'ilay hitazona azy indray e. Hiarovany taranany. Raha izany mantsy dia mety sokotia intsony ny taranaka ireo matoa tsy tao aminareo ilay voatendry hanomezana azy. Raha totokoa inge izany ka tsy miteraka ohatra Rerimanina dia video koa izany amin'ilay oziny. Ozina mantsy mifeverako an'io zavatra io. Raha toa ka tsy amin'ireo zanaka ireo tokoa ilay olona. Na koa hoe ho faty daholo tsika raha manafika indray ilay zavatra satria tsy misy olona afaka mamerina n'iny andro intsony mihitsy izany. Manahirana tokoa izy izany ka. Tsy voatery amin'ireo zanaka ireo raha nitranga amin'ny mami manokana ka. Mety any amin'ny zafikely ilay izy vao hita. Mampiferitraina sy mampivadika ato tokoa izy izany ka. Fa tsy mbola nivaliany lahy tokoa inge ilay fanontaniako teo e. Ilay hoe ahoana ka? Hoe inona marina io zavatra mitady handringana antsika io? Dia tena tsy fantatro mazava satria na i mami aza tsy mahalala. Fa raha fandiniako azy manokana indray dia ny fotoana io maka endrika ho hita io. Ny fotoana? Fa ny fotoana ahoana koa? Ka tokony tsy ho ary teto amin'ity tany ity kory tsika raha ny tokony ho izy e. Fa no miery ilay vatsoa nahafahan'ilay raibe mami namerina indray mivady aman-janany ho isan'ireo velona dia ary ihany tsara tsika. Dia io miseho mivatana io ny fotoana mandamina ny zavatra rehetra amin'ny tokony ho izy, manaisitra an'izay tsy tokony hisy amin'ny fomba rehetra. Enjany izany marina. Dia ny fotoana ange izany no manenjika antsika fa tsy isika no manenjika ny fotoana e. Izay mihitsy. Za mainty sakiteny hoe sao dia ilay extraterrestre tompon'ilay vatosoa azy io kanefa izany ilay izy matahotra ny vato ioko. Za koa tena nihevitra n'izany tamin'ny voalohany. Tena mampivadika totoy izy izany ka marina e. Betsaka loatra koa ny fanontaniana manitikitika ny saiko. Hoe ahoana ohatra ka? Hoe inona moa izany no mety hitranga raha misy manjoa an'ilay olona nitazona an'ilay vato kanefa tsy mbola nahita an'ilay olona tokony omena azy akory izy. Dia raha tsy vory toy izao ve izany tsika dia mety tsy ho mitafihany. Dia ny fitazonana an'io vato io ve izany no mametra ny andro iainan'ilay natolotra azy. Satria vao omeny an'ilay olona tokony hitazona azy manaraka ilay izy dia fofon'ilay tandidina mainty ny ain'ilay nanome. Marobe e. Dia tsy haitsy olona etsy e. Betsaka ny zavatra efa fantatro mami mahakasika io vatosoa mystère io kanefa tsy vitsy koa no mbola mijanona ho baraingo. Aleo mihitsy aloha akarivotra kely ery an-davarangana ery ka. Tena mahamay be mihitsy izany lohako izany. Fa mialohan'izany aloha dia misaotra tamin'ny tsy nikelezanao ainana navotana anay e. Misaotra tokoa ilay tsy Rerimanina. Didiko amin'ny mampiahanareo ary izany satria efa voatendry aho.
salama ramose a inona no rosiko anao mba anaovy cocktail glacé hoe raha mbola misy azafady ay mbola misy ka inona no tiandra ramose cocktail jus de fruit sa alcoolisé tsy namalina ary misy faloza mijirana fotsiny vatosoa eny tompoko ary taizany nalalalo ny anarako vatosoa za koa ve dia tsy tadidinao hoe tena miala tsia fa tsy nafantatra anao ny tena marina koa voaingana nanomboka ny asa telo ka tsy azoko virika mihitsy hoe taiza mifankalalatsika ndrasary hoe esoriko mihitsy ty solomasoko ty mety tiako ngambany tsy hatadiavanao aka andreka koa tsy hery manina ve inao za indrindry ty ry vatosoa na za koa aza saika tsy nino hoe ianao ty manoloana ty saingy hoe mora ny fantarina ihany ianao satria tsy dia niova firy hery manina ianao indray tena niova be lasa nofosana be ka saika tsy fantako mihitsy fa tena mialatsika vatosoa tsy nanam-pony ahitanao zantsony na za koa aza nge eny efa nampiona ny foko hoe tsy ahitanao tsony kaizo nampiony vitana sy lahitra izao indray fa taiza tokoa ianao ny tsy hitako niverina tany avatomandry araky ny nampanantenaiko anao tokoa angia taorianandreny fotoana ny rahantsika reny saingy tsy nahatratranao tampoka be ny elana tandry iry manina tsy nisy ny manana na olana farana akory aza na za koa aza mantsy magnandry ny fiverinanao ange fenina tokoa aloha vavaony aminao firy zanika izy raha mba fantatro mantsy lany tadiavako anao ange zay 5 taona tsy nifankahitantsika izay sany koa ve dia mamarina fa mamampiresaka ana fotsiny ianao tsy nitaony any monina aza fa lehilahy tsy bokery taona ninao zany zao efa firy taona be zao efa nazo record tena marina ange zany ry vatosoa tsy mety voakosoka ato an-tsaiko reny fotoana maminy rahantsika reny dia efa ela zany ianao no nivarotra teto amin'ity toerana ity azo atao hoe voaingana ihany ka raha tsy zany ve zao vao hitanao ianao mantsy mety efa tato fa tsy nahitanako efa misy toeran-kafafalehako ihany raha ny tena marina nasiesiky ny kisendrasendra fotsiny hiditra tato dia sao nahitanao zao dia ny asanao zany tsy miova fa mbola iny asa iny foana mitetitety faritra iny ihany aloha hatreto ka fa maninona ho ara mba momba anao indray ny resahany efa manana ramose efa manana tokoa aloha zay efa nahiko verelahy rery manina andrasangia tsoko vetivety vokare amin'izao fa soma ny elingeloely tsy misy an'zantry ery avy vetivety ange enao izy no hery rery manina na hery manantsoa izy no raha misekeliko zany moa zanakineny zanakao no verina fa mivadiko ngany asehako anao hery manantsoa hoy ianao teo no anarany fifandrofiana ve sa ninao nampitoviana tamin'ny anarako mihitsy ny anarany nampitoviko tamin'ny anaranao tokoa ny anarany rery manina satria zanakao izy efa taona mahery zao hery zany hoa tsy nananeritreritra ny anambady zany mihitsy koa nandritra izay fotoana izay fa miandry anao teto foana nataoko izay nalempiany hery nandritra izay fotoana izay na dia tsy teo anilandrainy ary izy dia zanako zany ty manoloana ty avy aty amin'ny dadaletsy manatona ry hery avy izany ilay dadana nytaninao ana foana efa nitadiny rainko izy endry nanontany ana foana izy efa manina ho tsy mba nanana dada ohatran'ny olona rehetra mihitsy ndry ary tao tsy
teny mihitsy fa le zanakidady tsy ola mahay miteny ara-dalàna izy ka eny na dia efa taona aza tsy mahay miteny fa inona hono no antony ka sa tsy mbola nanatona dokotera nareo efa nanantona dokotera ihany izay ka dia antony ara-tsaina ilay izy rery-manina misaka anazy mahatonga tsy hahiteny nono hatramin'izao zary mieritreritra hoe izy le miferitrena fa milaza mahitany izany zavatra mainty be izany matetika ve zavatra mainty be na hatramin'izao aza ve eno ary rery-manina zavatra mainty be hono fa tsy le tandindona mainty ve zany tena mampalahelo tokoa zany dia izao koa lazain'ny dokotera tamiko rery-manina hoe ahoana ryvatso raha ny filazan'ny dokotera dia karazan'ireny zaza tapahaizana lale antsoina hoe surtout ireny ery izany hoe lasa lavitra be ny fivoaran'ny saina raha mpitaina amin'ny zaza mitovy aminy ary na ny olo-dehibe aza hono mety tsy mahatakatra ny zavatra takany zany tokoa ve aza manary vatsoa manomboka izao dia tsy ataoko oroninninina ntsony nareo mianaka raha manaiky ianao dia entiko manaraka hiary hipetraka amiko any an-taninarivo ho tanterahako faran'izay iaingana koa ny tokony omeko anao hoe tsy maintsy jerena koa izay olany hery sao mba ahitana vahaolana ihany tsy aingana loatra kosa ve izany rery-manina eny tsy hoe zao dia nyzao ange omeko fotoana iomanana tsara nareo raha sitraka moa izany mazava ho azy sitrako dia sitrako tokoa ka sady efa ela ange ohatra rery-manina ny nrazako amin'izao fotoana izao mifaly eo aloha izay andamindamina keliny aty dia milaza aminao ihany any amin'ny fandaram-potoanako eny ary fa ny olana kely fotsiny izao dia raha mpitso ihany zahay dia tsy maintsy mody asa izao raha afaka ifampiresaka amiko ny ray aman-dreninao mety tsy manina ry zareo ka dia aza tonona ntsony manome hanumero anao ka izay mantsy le fahadisoanako avana be nataontsika tamin'ireny sady smartphone anao ty tonga dia ampidiriko ato tia ny telefonako dia tonga dia ampidiro ato dia aloha ary bibeko ianao tia amin'izay ary ny telefoninao misaotra re tena faly tsy misy oatra izany ary vatsoa ao mihitsy aloha fihinika anareo mianaka ka efa miomana ny hiakatra izay izy mianaka any aleo tokoa iantsona dre voasaika andray an'le telefona dia naneno le izy nimero an'le tata ny vatosoa ty fa misy inona ary allô salama tompoko ary ohatrany mangovongovotra be ange ianao izany fa misy inona fa inona no mitrangy to zao loza zao foana mantso no averimerinao ahoana tsara hoe tompoko maty hoe izy mianaka tena fotsitra dia tanako hatramin'le telefona marina vaky mitsy anga amin'izany écran zany tia vaovaoriako maty andrano ny vatososy hery dia inona no ataoko amin'izany ndray nangovotra hatramin'ny loaliko mihitsy marina raha mba havita anatrika amin'ny vata mangatsika n'izy mianaka any akory tena tsy ho vitako izany ka andray rery vatososy hery vo tsy amin'ny firy andro akory ny fankazarantsika indray dia efa nitsoahana teo ampilatanako sady anareo mianaka raha vatao anatin'ny ray mpimaso daholo ireo nofinofiko tsy rariny
tsy rariny le vatosoa mistery sady koa ve hoavotako izy mianaka e hiverina any amin'ny andro maly a dia ataoko izay atongavako ansy anakanana zao lozo zao tena zay rangany dia ho atao firomoandro any soma fahadimy volana aogositra mila miverina any amin'ny talata faharoa ny volana zany raha tia hanavitra azy mianaka dia ahoana nefa le afatry mami hoe tsy azo ampiasaina amin'ny faniriako manokana le fahatsoana anavotana olona ivelan'ny fianakaviana satria mantsy tsy mbola vadiko ara-dalàny fahatsoa ary tsy misoratra amiko hery manantsoa izy koa no tokony mena le fahatsoa kanefa zona mony ainy zao koa ho avotako rangah izy mianaka dia izay fotoanany ihany fotoanany ho tanterahako ny fampanantenana natoko amin'ny fahatsoa dia ny fampakarana azy ho vady zany ho ataoko izany na dia ny aiko azy ano anefa Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Koulou FM, la radio active. Tsy rarahako na ho voaroaka amin'ny asako aza amin'ny 10 ora maraina izao le vato tsy namoaka zavana tsonina ny kely aza midika izany fa tsy manana fiarovana tsony ary afaka ora maromaro dia iseho amono amin'izay le tandindona mainty mila omeko ny hery alohan'ny atongavana zany ty vatosoa ty kanefa tsy maintsy soratanamiko hery mialohan'izany mba ahafahany mitazona andray an'le vatosoa andraso atsona aingany vatosoa. Allô, bonjour Ella. Zay an'le feo fa tao misento be ho malalako e fa misy inona tsy misy inona akory ka faly fotsiny aho mary amin'ny feo amin'ny malalako mifalony izy dia misento ary maninona ny tao miantso vo maraina tsy izany rehefa ampilaza aminao fotsiny aho hoe ho avy akanareo mianaka akanay angamoa ianao tsy hoe miasa ka nareo mianaka reo manandanja amiko kokoa noho ny asako e sady mila miona farany aminareo ihany koa alohan'inona dia iona farany ahoana koa ianao koa mampatahotra ka ao fa tsy maintsy azavaiko aminao rehefa tonga any zany eny ary koa andrekako eve ka mifono mistery sarotakarina be toy izany ny tantaram-pianakavianareo e endry vatosoa ary raha ny tokony ho izy dia efa maty ianareo fa noho ny hery le vatosoa mistery dia voasakany zany satria 2 andro be izao no niverenako anavotana anareo andrekako ary noho izany ihany koa no nahatonga ny laza taminao hoe mila roso farany izay aingana ny mariazintsika ahafahany hery mitazona an'le vato aza mieritreritra ianao hoe noho izany no manosika hanambadiako anao fa ny fitiavako anao ny antony goavany indrindra ahoana koa ry hermany izany mariazy tampotampoka be izany dia mety ahoana koa izao izy dada tsineny ka dia tsy misy soratra izany fa tonga dia mariazy ka mety tsy hanam-potoana amin'izany soratra izany tsontsika ary vatosoa mo tsy hampandre olona koa tsika dia atao tsokosoko izany
nampastera zavianaka namasina zany fanambadiany izany ka raha tsy izany angery vatosoa dia mety ho tapitra treo ny fitohizan'ny taranaka satria tsy misy afaka manakana le tandindona mainty intsony e tsy nametraka olana amin'izany raha izany ny ampilamina zavatra kanefa ngera ny fanazavanao teo dia tsy manana fiarovana intsony ianao e tsy ena efa tonga eo ilay tandindona mainty fofony ianao Irmanina dia ho fatoko ve izany ianao e tsy hitana mianaka intsony indrisy rery vatosoa dia tsy misy hevitra nampana oziny mihitsy ve izany e ozina mantsy ny fandresako an'izany zavatra izany amin'ny fianakavianareo tsy misy ry vatosoa hatreto aloha ohatra ary ery tika manongila tsofiny eto akaikintsika eto vito koa aloha ampifony dady e vita ihany iny mariazintsika ry vatosoa tena mariazy ankamehana nefa na izany aza tsy nety raha tsy misoratra ihanysika fa mariazy tsotsotra vita somatsara ihany koa ny fanjanahany herina dia mbola tsy eo ampelantanantsika zany taratasy manamarina an'izany mpivady ara-dalàna amin'izay zany sika sinao magnakandroany e mpivady indrisany efa fa fanambadiana tsarotra ela kory fanambadiana mampifendrofendro e aza malahelo toy io moa e noho ny fitiavako anareo mianaka daholo ange no nanovako an'izao e ary inona koa to mahazo any hery tompararehetra be sady ohatrany hoe misy zavatra tondron'izany ange any arinany e andriamanitro fa misy ina riromanina tena le tandindona mainty io ry vatosoa tonga napitra ny haiko angamba aiza nefa izay eo e tsy mahita na inana ina ange ah e tsy hitanao le izy fa izay mianaka ihany no afaka mahita azy lasa mianika andriny jiro zao le izy andriny jiro ery a velaro ny tananao dia raiso ty velaro ny tananao ry ery a tokoa fa namoaka azavana mamirapiratra be le izy vo noraisy ny hery losy ty marina tandremo rerinana fa tapika ange le fila amin'ny andriny jiro e sady misososo makaty amintsika mihitsy le mitselatselatra be ery marina tandremo tena losy ty marina tenantsia laratry le fila tapaka to ery marina may tena may maty mivadotra e olona tena maty mivadotra e tia fady ara-dalàna amin'izay moa zany tsika sinao manomboka androany e mpivady indrisany efa fanambadiana tsy aritra ela kory ka fanambadiana mampifendrofendro fotsiny aza malahelo toy io moa e noho ny fitiavako anareo mianaka daholo ange no nanaovako an'izao e oay andraso tokoa miako any hery malaky amin'izay le vatososa ho tara loatra eo otry fa lasa iza le izy tena tsy hita tsy hita hoana kory ery manina tsy hita ry vatosoa very tena very e tsy vendy daviny tatra oay taona nyteny ery mahay miteny any ery ery manina eny tokoa dia iny amin'iny koa le vatosoa fa tamin'ny fomba hoana koa no raha azoko tsara nge zany dia efa nomeko alahy iny ary efa nampiasain'la nanavotanahy e tena lalitsaina raha samy zaza tokoa ty zanatsika ty ry vatosoa na mpiarina zany le resaka enony tao anatin'ny oronam-peo reny zay koa vo azoko le milazay mamio hoe arakaraka ny alalitsain'le olona mitazonazo no ahafahany mampiasa n'le vatosoa fa tsy voatery mipito ihany Cool FM mananolotra ho anao vatosoa mistery tantara mitoy nosoroatany Toksirara Rabemanantsoa na Itokina novelomin'ny tapapiroana
Christophe Rabearmanana, miaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, ny Ravo, Priscilla. Nandray feo afatra Andrenarivo. Nandrindra lafiny teknika Vida Montero. Tompon'andraikitra sy fanatotosy Tapaporoana.